Ho ampivoanao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika ry havako. Misaotra anao mandrakariva izay Tompo fa nomehinao indray ary an'izao zoma masina izao. Dia engany mba tsy handalo fotsiny amin'ny fiainanay izany, fa hitondra fanavaozana, ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy indrindra indrindra, amin'ny maha-mpanomponao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Arak'izany ry havana dia faly izay miaraba anareo tratry ity zoma masina ity. Fahasoavana lehibe omeny Tompo antsika izany, koa dia rasaotra haja voninahitra tolotra ho azy. Vanim-potoana iray lehibe eo amin'ny tantaran'ny famonjena ny zoma masina, dia ny namatihana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny nahafatesany. Mitodika any Kalvariana, Golgota ny mason'izao tontolo izao. Ny fijaliana ara-panahy sy ara-batana nazo an'i Jesosy anefa dia tsy voateo amin'ny hazo fijaliana, fa efa nanomboka ny alina alakamisy masina. Ny apôstôly Jaona dia nilaza toy izao. Rehefa nilaza izany Jesosy dia nangorohoro ny fanahiny ka nanambara hoe izy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny anankiray aminareo no hamadika ahy. Amen. Jaona 3:11-20. Tsy pihana tsara le hoe nangorohoro ny fanahiny. Teo ny nanomboka ny fangirifiriana, ny fijaliana ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy nahazo an'i Jesosy ry havana. Ny zoma masina tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro, mazava ho azy fa rehefa maty izy vao nifarana izany fangirifiriana izany. Mialohan'ny hafatesany, tamin'izy teo amin'ny hazo fijaliana, ny mpanoratra ny filazantsara 4 dia milaza an'ireo teny 7 izay nambaran'i Jesosy. Fa ho an'ny Matio manokana ry havako dia iray ihany ny tenin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tantarainy, dia ilay hoe: Eli, Eli, lama sabakitany. Izany hoe: Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana dia mahafoy ahy ianao? Matio 7:17-20. Io dia notsoahana avy eo amin'ny Salamo 2:20. Izany tenin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany ry havana no hotoriana amintsika ary amin'ny fampiompivavahana anio zoma masina. Noho izany dia manasa anao ho tonga any am-piangonana toy ny mahazatra dia manomboka amin'ny 7:00 ny fampiompivavahana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaka ary isika. Tompo, misaotra anao ny amin'izao zoma masina izao. Fa raha tsy nisy ny zoma masina dia tsy tanteraka amin'ny famonjena anay. Andeha hiaraka hivavaka any am-piangonana izay rahariva. Ny tompona anjara rehetra dia hoentina mivavaka mba amin'ny fanahinao masina hitantana sy hivimbina azy ireo hanomana mba ho vitany tsara ny andraikiny. Ary izay tsirairay avokoa dia hanomana ny fo sy ny saina mampanahy anay ho tonga hiara-hivavaka any am-piangonana rahariva. Dia apetraka eo am-pelantananao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.